Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray raharaha isan'ny be mpanaraka indrindra ireo mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny raharaha Alain Ramarsone mitondra fanazavana mikasika ity raharaha ity indrindra ny toy ny fampanoavana ambony Andriamatora Andrinasolo Jacques izay tantery ny Marc Antoine sy Tsirakoto Arsan. Nitondra fanazavana momba ny raharaha Alain Ramarsone androany ny toy ny fampanoavana ambony Andriamatora Andrinasolo Jacques raha ny voalazany dia tokony atao famitorana lalina ity mpanao politika ity noho ny fitoriana azy amin'ny resaka taratasy fandovana sy resaka taratasy tany samihafa. Ny Alain Ramarsone moa zany dia lazaina fa hoe nanao osika izy sy nampiasa osika no zavatra mandeha moa dia hoe raha mivarotra ny tany anankiray Alain Ramarsone amin'ny rovana avelany mamany ray aman-dreny moa zany ireo ray aman-dreny zany dia voalaza fa hoe nanao procuration centre quoi dia nanao acte de notoriété centre ka le lazaina fa hoe le acte de notoriété moa zany sy le procuration dia misy zavatra tsy mitombo izy hoe zavatra efa maty ny olona sasany amin'ny lazaina fa nanome procuration azy io dia zay ny fitoriana azy zay aloha no zavatra hita hoe tena vetsatra momba n'le fitoriana zany eo amin'ny fiarovan-tenan'ny vaom-panga ndraiky efa dia nilaza izy fa hoe tsy marina zany hoe za hanao procuration na hanao testament nampiasa acte notarié centre zany satria ny lova rehetrarehetra navelan'ny dadanay dia nameny manay nanao testament mihitsy izy acte notarié natao tao amin'ny Era Johnson Etienne ka rehefa nanao testament izy raha maty ny mamany zany raha tsy nisy fanovana io testament io fa tena iny tazonina hatramin'ny farany hoe dernière volonté ny Feu Ramarsone dia mazava ho azy fa ny zanany no mandova azy zanaky Charlotte Ratsimia io Charlotte Ratsimia io efa io no mamany Alain Ramarsone raha mifandraisako an'izay zany tokony tsy diso loatra ilaina an'le hoe procuration tenenina mampangisy an'le io mbola mampametraka fantany hoe tena ry Alain Ramarsone ve nanao an'le acte notarié sy le procuration zay ve sa l'autre partie dia tena amelezana azy zay moa anjara mpitsaram-panao famitorana manao any anketo satria ny dossier nefa ny mpitsara-panao famitorana ary mbola eo mpitadiavana amin'ny marina moa ngamba ny mpitsara-panao famitorana hitanao moa fa ny antony mety ampidirana olona any aponja ma tsy dia zavatra maromaro ihany na le olona atahorana andositra na le olona atahorana suborné témoin na le olona mety ny aran'le président sy namany dia zany mety nampidirana azy ka zay aloha zany tena fototra anankiray mety hoe nampidira mpitsara-panao famitorana mbola hitadiavana amin'ny marina zany so dia sanatria manao suborné témoin tsy fantatra moa fa zay ny eritreritro zany satria ny juge d'instruction tena mandregny le dossier izy moa ny afaka manazavainareo BDB fa mety hoe logika ihany le zany le fitirana mipitraka raha zay ka io mihitsy mampapetraka fantirina zay mbo sanganena aina hoe tena mety inona moa zany ny ilany an'le acte notarié inona ilany an'le adra inona ilany an'le procuration amin'ny Feu Ramarsone Gaston fa reny tsy mikambana aminy amin'izy raha jerena amin'le testament dia hoe ny fananana ray amanontolona velako dia lasa ny Ratsimia Charlotte mamany Alain Ramarsone dia inona zany ilany an'le procuration any amin'ny Ramarsone Gaston ndray eo mapetraka fantany ka zay moa zao zavatra baiky nalevokany ambany eo ny alan'igny kely hoe izy zany tena nanao an'io procuration fa io moa lazaina hoe faux sy nampiasa osika satria sasany amin'ireo olona lazaina nanome procuration dia efa maty. Nangataka famitsorana vonjimaiky Andriamatora Alain Ramarsone ny izy malasa teo fangatana izay tsy azon'ny mpitsara-panao famitorana raisina raha toa ka tsy mbola vita ny famitorana lalina ataon'ny mpitsara zo.